Eo amin'izay tontolo ny serasera izay hatrany dia anisany nahatonga resabe ihany koa ny rara MBS izay takiny ny pomba ny filoha teo aloha marika Ravalomanana ny anokafana azy. Nitondra fanazavana momba ity rara ity ny ministra ny serasera vaovao Harry Laurent Radasson. Eny anivon'ny Conseil d'État Conseil d'État zany judiciaire rafim-panjakana mpitsara zany hoe tsisy ifandraisany amin'ny rafim-panjakana mpanatanteraka ministera zany ka raha anytany ianareo ahoana le MBS dia za zany tsy mpitsara ao anatin'ny Conseil d'État io zany tsisy zavatra azoko lazaina amin'izany fa manjary mijabajabaka amin'ny asan'olona fotsiny fanazana tsy zany ny ministera efa nanao zany ny secrétaire général io ny ministera zany miaraka amin'ny tompon'andraikitra mpiaro ny tombontsoan'ny fanjakana eo anivon'ny primature dia efa mba namena atao hoe argument anatina mémoire de défense zany argument entin'ny iarovany ny heviny efa mivelabelarany SG tsy midika akory zay araka amin'ny filazantsika sasany hoe tonga dia efa tsy manaiky zany le ministera mba miaro ny heviny mba zoany mba miaro ny argument dia mba miaro ny argument izy fa ny topa efa natokana amin'ny ministera dia ny Conseil d'État